Mirabantsika indray ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambaro ity amin'izao alarobia atoandro izao. Manambahiny ny fandarana ny vahintsika amin'ity anio ity ny profesora Ranjeva Raymond, mpampianatra izy mpahay lalàna amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary tanandraikitra ambony teo amin'izay mampitsara iraisam-pirenena azy izay. Akoatr'izany eo ihany koa ny fananany andraikitra eo anivon'ny fiangonana katolika sy ny nisanany andraikitra maro ihany koa teto amin'ny firenena. Miarabanao profesora ny eto amin'ny fandarana ambaro ary makasitraka anao nanaiky ivahiny amin'izao fandarana izao, nanaiky ny fanasana ihany koa. Misaotra indrindra tompoko, ngamba tsy tokony hafototra ny resaka. Ianareo no misaotra, ny tena marina zany no misaotra anareo satria afaliana lalandava ny azona miresaka amin'ny vahoaka malagasy, vahoaka mpiaino zay arabaina amin'izao fotoana izao. Ka hoa dia voninahitra lehibe ary afaliana ny azahoako mandray fitenenana eto amin'ity fotoana atao hoe ambarao ity. Anomboantsika ny resadresaka ary profesora, ny kisary amin'ny akapobeany eto amin'ny fiainam-pirenena raha ny fijerinao azy amin'izao fotoana izao, aiza ho aiza ny toerantsika malagasy Madagasikara? Fanontaniana sary baliana ny zavatra apetraka ao satria raha ny tena marina tongobakivaky izy io ka sady mahamenatra no maharary. Ka za tsy pasoka nefa malama satria be ny fanazavana raha bangona li izy dia amin'ny andaniny misy mikalo ny hira fanamarina tena tsakany sy andavany ary manometsiny fa mikipy jamba ny ankilany ary ny ankilany moa dia manao kina jakiato ary atraiza moa izy io tsy fantatro ny zavatra zay. Ny zavatra fantatra fotsiny amin'izao amin'ny resaka izao dia azo fehezina. Voalohany iraka aloha miasarotra lalandava ny fiainan'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Raha tsorona ny zavatra zany dia miamahantra ny vahoaka malagasy hatrany hatrany. Ary faharoa amin'izay zay fidangan'ny fahasairana sy ny fahantrana zany dia tapidalakale ny olona amin'ny zavatra iainana satria raha mijery ny zavatra manodidina anao amin'izao fotoana izao dia amin'ny tanàny dehibe indrindrindrindra dia sarotra na ny mandeha tongotra eny amin'ny arabe aza tsy misy tsony lalana andehanany mpandeha tongotra. Raha mijery any ambanivohitra ka miresaka any ambanivohitra dia izy tsy te hafantatra intsony mihitsy zany hoe raha pirenena zany fa dia aoka aloha ny manao zay azony atao iarovany filaminana sy ny fandriampahalemana. Ka le fiainana ambanivohitra sy ny fiainana ambonivohitra zany dia misamaka hatrany hatrany ary ny antsana dia efa manahirana. Fa na amin'ny ambanivohitra ianao na ny ambonivohitra amin'ny firenena iray manontolo dia araka ny fomba fitenenana hoe lany fanahy daholo ny olona rehetrarehetra. Ka nanahirana raha amin'ny resaka politika dia tsorona ny resaka fa amin'ny resaka politika ary amin'ny tena resaka politika dia tsy vita ny fitantarana fandaharan'asa sy fanolorana fandaharan'asa fa mila fanaintanana sy fioran'ny olona tsary avy. Zany hoe ny fanaovana politika dia tsy mijanona koa amin'ny fizarana mofo fitarian'ny olona amin'ny fanomezana lalana fa midika zany indrindrindrindra fa fahatserovan'ny olona ny asina zay tokony ananany ny anajana azy amin'ny mahaolo azy ary indrindrindrindra ihany koa amin'ny hamelomana ny fanantenana amin'ny olona tsirairay avy. Ka zay lafiny fahatelo zay zay lehibe indrindra amin'ny politika dia araka ny fiveriko azy tsy tanteraka eto amintsika ka mahonena ny mieritreritra an'izany. Raha nanaraka ny fanazavanao teo profesora, ny tanysainao teo reo olana maro samihafa, inona ny tena fototra zay olana rehetrarehetra amin'izay eto amin'ny firenena zay dia iza ny tompona andraikitra? Asa manao iza ny tompona andraikitra, inona galoha ny tena olana. Tena olana dia marary ny firenena malagasy tompo. Inona naparary azy? Naparary azy ny marary dia tsy hoe antony ray na antony roa fa fifanjevona ary famalivaliana ny zavatra samihafa nakarary malagasy. Voalohany iraka aloha ny makarary malagasy dia ny fomba fisainana. Fomba fisainana satria ny fomba fisainana nasenana rahany hatramin'izay dia tsy nisy nandaitra. Taoko an'lazanaka hoe tonga ny fahaleovantena ka tonga ny révolution ka tonga ny socialisme ka tonga ny libéralisme tonga zao dia no maly tsy miova ihany no iaina le olona. Araka ny fomba fitenenana hoe efa leo mbonanana tsy tia boribory ny malagasy ka avela ny teny eo ny olona rehetra. Io dia ny toetsain'le olona mihitsy nefa miravoravo tanana le olona. Zany hoe tsy mananteny izy ary tsy mihevitra intsony amin'izao tsika iainantsika zao fa mbola azo arenina ary mbola azo
atrehana ny olona neto indrindrindrindra faralazaina ozy zao no ataonareo androsonareo tsy mino an'izany tompoko ny olona satria araky ny fomba fitenenany hoe maly tsy miva ihany no atrehana eo ny fomba fisaina ny olona no manimba azy zany hoe le olona zany a resy tsy miady ary tsy mieritrehitra mihitsy fa azona atrehana ny olana mipetraka eto amin'ny firenena faharoa mahavoazy koa dia tsy mihevitra mihitsy izy tsy mahatoky mihitsy izy a fa mbola afaka hiantehitra na amin'izy na amin'izy afaka anampy azy iotra de samy mihiboka ao tranony adolo samy masona taniny adolo rehetrarehetra ka de miandry zay giadonany va ny fanalahidy no mafisina de am'izay fotoana zay farafaratsiny tsy tafiditra anjolahy nefa am'izao fotoana zay fa tafiditra ny jirika sy ny jolahy zay no antony mahavoany olona izany natonga an'io tompoko de tsotra nitaizaina ny malagasy hatramin'ny andro ny fanjanahantany iakindoha rehefa nylazaina tamina findra teny manjaka miadana tenena trovany tolambalon'ireo mpanjaka tany de nylazaina fa fanjakana ray aman-dreny no hitondra antsika ny fahasoavana ka io ray aman-dreny io rehefa jerenao tamin'ny fanjanahantany inona atao ray aman-dreny de ny pedidy a ny milisy ary ny chef de canton zany hoe le hery mamoetra zany natao ray aman-dreny fa adiny tanteraka apatsefika adiny tanteraka ny tena kolotsaina malagasy zay no amafisina rehefa ny santara rehefa ny tolorana be tsy mitatatra rehefa ny tantariny be tsy mitatatra de hoy Andriamasina valona tamin'ny vahoaka hoe mahatsangy noary ny vahoaka no reharehan'ny mpanjaka ary mahatsanga noary ny zanany a no reharehan'ny ray aman-dreny zay fototra tena malagasy fa tsy le hoe vahoaka natao ho tolora-potsiny ale vahoaka natao iankina fotsiny fanjakany zay mifavoasana ka raha ohatra miteninao inona fahasairana za ao mipetraka le fahasairana le fomba fisainatsika ka le tena fisainana malagasy adino tanteraka de mifalitsika ary le olona koa moa manao hitsin-dalany rinona lizy rehefa tolorana mofo izy tolorana zoso izy a hinany sahirany any adala am'de ikikotra sy zotra satria na miasa izy na tsy miasa mitovy ihany ny vokany na mieritreritra izy na tsy mieritreritra mitovy ihany ny vokany ka tsy azonao mihitsiny le olona raha ohatra ka anao hitsin-dalany rinona ny fiaina zany hoe any fisainany le olona mihitsy ny vo onoa professeur tsy manana adiditra ndraiky tao anatiny zany any ve ny avaram-pianarana ny manam-pahaizana eto amintsika eo ka aloha de tsy ny avaram-pianarana sy ny manam-pahaizana akoatrany mpanao politika ndrehetra manana didy daoly ary am'teny hoe marary firenena malagasy a tsisy afaka isoratena hoe salama sy isoratena hoe marary fa tsika rehetra no samy tompo ary tsika rehetra no samy voakasika ina manahirana am' resaka avaram-pianarana raha raisina ny tantara taoriana amin'ny fanjanahantany dia ny fitakina ny fahaleovatena no namay ny avaram-pianarana teto amitsika raisinao a ny resaka VVS tamin'ny 1970 tamin'ny resaka VVS inona moa naninjehanandreo olo reo naninjehanandreo olo reo raha vakinao ny fanapaha-kevitry ny tribunal indigène de anylazy izy a fa reo olo reo de mihevitra fa ny fanajana sy ny fanarahana ny fisainana sy ny toetsaina malagasy no avitra ny malagasy androsony malagasy ka ny tsinina reo olo reo fa tsinina fa ny fisainana frantsay sy ny finainana fanjanana no ahitany ny fandrosony zay naninjehanandreo olona tamin'ny VVS raha raisinao a ny tamin'ny taona 7 nanao tolontsika marindrandrindra fa raha nijery anareo ny adihevitra ny soetany amin'ny akademia malagasy tamin'ny fankalazana ny fitopolo taona tao de nazava ny ariary fa nanenjehana sy nanapotehana nyty tandrazana malagasy de satria izy nieritreritra no avy nyty madagasikara ty araky ny fomba fisainana malagasy fa rehefa tonga le fahaleovatena tateorina tokony no nivadika le fisainana de tokony nieritreritra hoe ahoana moa izy ty raha tsorona le izy de hoe dinombo ve andianombo ve ny fomba fisaitsika ka taritina sa tosoborona ka atosika nefa rehefa tenao amin'ny malagasy dia sady andianombo le izy ny tosoborona efa natsidika eo teo ihany ny resaka hoe fanjakana tandalana professeur aiza hoe zany fipetraka zany am'izao fotoana zao eo ny fanjakana tandalana ny makasika an'ireny fitsaram-bahoaka reny ny fisinny tsy maty manota ahoana ny fahitanao an'izay zava-misy aloka aloha ny zavatra tsotra nyresahana fitsaram-bahoaka dia tsy rariny tsy azo amarinina araky ny lalàna ny tsy maty manota dia tsy misy irika azahoana mametraka an'izany hoe misy lalàna miaro an'io zavatra io ny tenenako an'izany manko a eto amintsika de oka azava fa tsy mazava amin'ny malagasy a natao hoe fanjakana tandalana samy miteny hoe fanjakana tandalana daoly ndrehetrarehetra fa ny mampalelo de zao a lay fahafantarantsika ny lalàna sy ny ainatsika ny lalàna dia raiky tapisaka ao an-tsain'ny olona ny atao hoe lalàna famaizana
de rehefa miteny ny mpitondra hoe fanjakana tandalany ty tany ty de andika zay ny arangaranga dia ny famaizana sy ny fikapohana dia entina namarinana ny famaizana sy ny fikapohana ary ny fanitsakitsahana zony olona ny atao hoe fanjakana tandalana zany rehetrarehetra zany de adiso zany ary tsy zany mihitsy nampianarinay fon'izay nampianatra taloha zao moa efa misotro ronono ka de tsy manakolazana intsony ny lalàna tompoko a dia araky ny tantara zava-masina ary amin'ny teny hoe zava-masina ianao de tokony ho tonga oatsaitsika mihitsy ny fototra ny hevian'ny lalàna satria ny lalàna no raiketina misoratra masina dia dina ny fanekeny n'Andriamanitra sy ny vahoakan'i Israely dina ny fanekena no atao hoe lalàna ary le lalàna tamin'izay fotoan'izay dia nampatsahivina hoe ty lalàna ty ny diny fanaovantsika ary tsarovy fa zany nanafaka anareo tamin'ny fanandevozana ka zay ny fototra ny lalàna zay rehetrarehetra zay amin'ny tany rehetrarehetra na iza anao na iza lenao na iza lenao a dia ny lalàna zany masina ray zay ka tsy azo viraviraina na firafiraina na olona zany na sokajon'olona ary faharoa manakaraka an'izany a ny asy ny io lalàna io de tsotra io ny todiana sy ianterana rehefa tsy afaka ifanaraka intsony a ny mpiaramonina neto amintsika manko nare velom-panontaniana ny olona le olona manara-dalàna indray ny meloka le olona manara-dalàna indray ny mahita loza fa ny fetsifetsy zay manitsakitsaka ny lalàna dia afaka mihebohebo mahatsiaro tena hoe so tsy any izy zay ny fahasahiranana amin'ity zavatra ty ka zay zany a asa mazava aminao ny tiako lazaina amin'ny zavatra io ny lalàna dia karazana hoe hitodiana ianterana banjinina rehefa tsy afaka ifanaraka intsony ny mpiaramonina ka mikirotana ny fiarahamonina zay ny zavatra voalohany zavatra faharoa amin'ny fanjakana tandalàna dia ny famaizana dia ilaina ny famaizana fa tsy inkora ny lehibe indrindra ny famaizana sy ny fampiarana ny famaizana dia ahatsapana fa tsy tafavoaka intsony na tsy masy teny intsony a ny fitondrana ka ny feto amintsika raha mijery ianao a lasa ny olona mandeha miazakazaka ny fitsarana na ny fanjakana zany amin'ny lalàna famaizana na ny olo-tsotra zany miazakazaka ny fitsarana dinona ny zavatra misao raha vo maka ny fitsarana alola de mihevitra fa manandrariny zany hoe raha vao manatona mpitsara ianao de tonga de manandrariny ianao tsy zany ny famarinana dia fifandaharana ny andaniny sy ny akilany manazava eo am'lohan'ny mpitsara hoe zao a no tsy fahakazaonay de maka ohatra fotsiny ny fitsarany Salomon ohatra rehefa fitsarany Salomon raha araka ny lalàna mahazatra sy manavanana atsika dia tokony ho zaraina roa le zaza satria vehivavy anankiroa samy mifanditra samy tompony le zaza raha ny zaraina roa le zaza dia samy hafapo na azo ny atsasany zany hoe nyfantanina mipetraka ho moa hoe mitapahana tarangana sa nitapahana mahitsy zay zavatra afo zay fa zaraina roa le zaza samy nazo ny azy tsy zay ny nataon'ny Salomon ina nataon'ny Salomon fanapa-kevitra mitondra aina ho an'le zaza zany hoe nanapa-kevitra izy fa amboniny fifandirany reto vehivavy reto de zavatra tsy azo idikevitra ny aina ho an'le zaza de zay ny nandraisan'le fanapa-kevitra de fanapa-kevitra nanaitra satria tsy nampoizina satria tsy zany ny fipetraky ny lalàna dikan'izany zany rehefa miakatra ny fitsarana ianao ny aleany dia fanapa-kevitra azahonin'ny rotota miavana sy manolotra vaovao indray a ny lala-kirosony amin'ny fiainana manaraka fa tsy vitan'izay kiro ny fiainana zay zavatra y zavatra saroko zay ary zay zavatra takina ampitsara mino afa amin'ny mahampitsara iraisam-pirenena za moa tsy mikarakara ny droit pénal international sa madame Arlette Ramarsoni nenay a tsy olona ny tsarainay fa namola nenay fanjakana ny tsarainay sy mpitondra fanjakana de io ny fanapa-kevitra sarotra andrinina dia ahoana ny anoritana ny lalana tsy arava ny fihavana andreto tanin'ny famaly reto ary ahitana ny fiverena ny fandriampalemana eo amin'ny fifandehanan'olo reo zay le zavatra ka raha miteny hoe fanjakana tandalàna ianao dia amisehatra mikasika fanjakana zay nao ndrasana amin'ny fitsarana zay ny tokony ho arovany fanjakana matomana nandraikitra ny filohan'ny repoblika amin'ny filoha vovonany adian'ny lohany eo amin'ny raha fampanjakana dia ny mampahatsiary fa zay no andrasana fa tsy fampandresena ny hevitry ny andaniny sy na ny akilany ary zay zavatra zavatra sarotro zay ka rehefa miteny hoe fanjakana tandalàna zany ianao dia vezo tsy maintsy mifandahatra kalony olona tsy misy olona tsy misy azonao everina hoe rary ny sitsy ny tafavoaka raha ohatra ka mifanila manila mitanila
tokateny ihany nijerena rehetra raha vo tsy tafavolohany rotota de mialatsiny afa tsy misy fitsarana rarinao zay ny zavatra voalohany faharoa tsy maintsy mena fahafapony an-daniny sy ny ankilany anazava zay heveriny fa marina sy fitakina ny zavatra io dika zany zany ny lalàna sy ny fitsakana tan-dalàna dia tsy azo sarahana amin'ny fanakalozan-kevitra fifandarana satria tsisy azonao mety tonga domenao tsiny na batianao eo am-piangana azonao jerena zavatra nyseo hoe nininina fanazavana oa tsy maintsy misy o rehetrarehetra eo fa anjara mpitsara ny mandalina hoe aona marina moa fipetraky ty zavatra ty natsidika teo zay resaka mpitsara zay aiza hoe zany tena anjara toerany mpitsara zany ao anatin'zany rehetrarehetra zany eo le fahaleovatena ny fitsarana any ny tena tiako adokavana manoloana andreo teritery sy fitsabatsabana maro samy hafa ny tsika mako ny resaka hoe fahaleovatena fitsarana de ohatra ny heveriny zany fa de hoe raiky tapisaka tsy fahaleovatena fitsarana tsy ilaina koa ny tenenana hoe fahaleovatena fitsarana raha miteny malagasy ianao fitenena de mpitsara tsy miangatra za zeny any tsy de tiako loatra le fahaleovatena mpitsara ohatra ny zavatra de tena hoe afa de afa reo mpitsara reo mpiasa-panjakana ingereo fa ny andraiky ny samy hafa ino ana tamina tsy angatra izy amfandraisany fanapaha-kevitra mpitsara tsy miangatra ny tena ilainy fa tsy hoe mpitsara manana ny fahaleovatena ary mpianatra tsy miangatra mpitsara tsy miangatra ina ny dika zany hoe mpitsara tsy miangatra mpitsara tsy miangatra nge de dika fa mpitsara tsy morona na ho an'ny atsy na ho an'ny roa fa mivonina iaino sy handinika atsaka ny sendavany zay taky sy hevitra aroso eo am'loany anjara nao anatrehan'ny lalàna izy nanankinana ny fandanjalanjana ny hevitra zavatra aroso eo am'reo mifitsarana inge misy zatra tena tsy ampozinao ndraindray misy zatra tena tsisy dikany de iny lazainy olona fa marina de anjara mpitsara manazava am'le olona sy mandresy rahatra am'le olona fa hoe resaka dala tsisy antony zavatra resanao eo amin'ny fitsarana misy mba hoe zavatra azo inona misy zavatra tsy azo inona misy zavatra resaka tsondra refa resaka dala ary resaka dala tsy lazaina am'le olona tsy maintsy lazaina am'le olona fa tsy lasa zay zavatra ny andrasana mpitsara dia ny anazavan'ny mpitsara fa ny fanapaha-kevitra no raisiny za akory tsy mitonga tonga lafatra fa ny fanapaha-kevitra raisiny no azo lazaina fa tsara indrindra eo nila eo am'ireo fanapaha-kevitra samihafa azo no raisina zay ny fipetraky zany zany hoe anjarana zany mandresy lahy indrindraindrindra zay resy na tsy nazo rariny a ny hoe ny fananyhevitra reo ninona ataonareo dia fandona am'izao a fitsaraka-kevitra zao ka ho an'ny mpitsara zany ina no andrasana aminy ary zay no atao hoe mpitsara tsy miangatra voalohany reraka aloha mianatra sy mandinika izy a ary tena mijery hoe inona marina ny tena tadiavin'reto olona reto mpifandahatra inona ny lazainy a inona no afenina faloha manarakaraka zany mandanjalanja ary amin'ny fandanjalanjana dia sokajina daholo ny hevitra ao misy a ny hevitra tandrarevaka tsy silana azy misy ny hevitra rehefa diniana de tsy mitombona ary misy ny hevitra hifandonana ny rotota de amin'ny fandonana ny rotota iny anjara mpitsara manao hoe ahoana ny amahana ny tena fipetraky ny raharaha amin'ity zavatra ty de afarany nandrasana mpitsara dia ny manaja ny mpifandahatra amin'ny fanomezana amin'ny hevitry ny tsirairay a miasina sy ny lanja atonina aminy zay no azaony hoe mpitsara tsy miangatra raha manatanteraka zany ny mpitsara dia masy teny a ary hoekena fanapaha-kevitra eo am'lohan'ny mpiaramonina fantatry fa misy manao zany fantatry misy tena mihitsy manao zany mare olona manteabe tena ho heveriny olona fa ay daholo so lalàna rehetrarehetra na de tsy marina zany de milazana rangahino izy a rehefa mba manazava amin'ny mampitsara azy na resy azy tsy mampaninana izy satria tena mazava aminy nahoany zay nyresy zay ary zay ny fandresena ho an'ny mpitsara fa ny sasany tonga de lazany ay tsy lorana ty ary io anjaratsika manao zay zavatra iky mitaky amin'ny mpitsara alefasorangamba mazava ny tadiavinay fa tsy iana akory zay mifipetrany milaza ianao a aty amin'ny hoe fitsaram-boaka amin'ny fitsaram-boaka nge tsy misy fandarany amin'ny fitsaram-boaka tsy misy rariny satria fanjaram-boaka miatezeran'le olona no manesika azy anao valifaty ka anao te fitsaram-bahoaka de atao hoe valifatim-bahoaka angambana zao to anarany fa tsy fitsarana velively a zany zavatra any malasehitrehitra misao de zao rehefa laniasina ny fitsarana zany hoe mino le olona mba de tsy marina aza mindray fa tsy afaky ifandahatra intsony izy eo anatrehan'ny fitsarana ka mino izy fa mpitsara miangatra no atrehany de lasa izy a mandeha mitrotra ary zay mahatonga le fitsaram-boaka zay mahatonga ary zay mampatahotra amin'ny fitsaram-boaka satria njatra tiako lazaina hoe rehefa tena tany-dalàna le izy zany hoe araky nanazavaiko azy tao lalàna miaro miain'ny olona mitondra ny olona iroso amin'ny fivanana mandravina mahafasiarana rehefa tsy mbola nisy era-tany fanjakana nanofo
fanjakana ny adana tsy nanana lalàna fehezina nanana ny asiny sy najaina fa masina zavatra nisy de fanjakan'ny baroa resaky ny besandry sy resaky ny jirika zay tsy misy safidy io rehefa tsy manaja ny fanjakana rehefa tsy manaja ny lalàna ny ferahamonina sy ny mpitondra dia tsy misy tsony lay fiadanana hoe fandrepalemana eo ferahamonina. Raha mihaino anao teo a ny zavatra anisan'ny tena hoe nysongadina be de ohatrany hoe tsy misy tsony zany a ny fifampiresahana eo amin'ny malagasy samy malagasy fa samy reraka mitady an'izay lalan-kivoahana anavotan-tena zay ny misy am'izao fotoana. Tsy diso ny hevitra madama satria raha am'izao fotoana zao ianao mitarika ny olona hoe mba hiresaka hidinidinika de tena mandositra ny olona tsy misy hafa ny resaka any ampiandrasapaty na resaka any ampiandrasapaty samy miresaka ao dolo ny olona rehetraretra fa rehefa tena hoe mba andinika ifampidinika tsy miresaka olona maka ohatra anankiray aminao a zay malasy eritreritra hitanao zavatra nyseho tamin'ny sabotsy teto Antananarivo za de tsoroko aminao a fa zahay sy ny namana de tsy nino mihitsy fe isy fandonana amin'ny mpitandro filaminana sy ny olona lahy za tsy nafantatra zay paika ny an-tany sy ny ankilantany za tsy nino mihitsy ny antony de tsotra rehefa narahana dolo ny fanazavana men'ny tandro filaminana dia hitanao miariary fa le mahitsy fisainana na lazaina amin'ny teny frantsay raisonnement linéaire na raha mpitandro filaminana tamin'ny zavatra be deabe ny zavatra hoe tsy dirako madinika dia tonga de nino zahay fa tsy andaitra io fandrarahana iny zavatra maivin'iny fa le fandraisana tamin'le vaoka de no teniny an'izany laza tamin'ny tsisy lazainy hoe ena maivandoha ianao tsy mampanina nge zany fa teo mpandiniana de tsy lasy io satria le fomba fisainana mahitsy mahazatra amina teo raisonnement cartésien zany dia any ampendoana efa tsy mandeha tsony anao n'izy no andeha tomitsika raha izay ary faharoa marakaraka zany tsy ao mihitsy nahitany ngiasy ny raha satria araka fomba fitenena ngiasy tsy maina tsy laina fisaina ngiasy zavatra zay de raha ohatra zay ka nijery ny zavatra ny seo tamin'ny sabotsy teny am'karataona moa zay nasaina de tonga de taveo mivoaka de nijery vo nahita le fipeona de teo de hita tsy mandeha le resaka ary tsy atakatra ny zavatra ny seo tamin'iny nareo midika ve zany fa ka io tsy azahoan'ny olona zay ny tsy azahoan'ny olona mifandray na te hitondra fampandrosoana ry izy misy an'izay sakana zay satria misy an'izay fotom-pisainana samihafa mihitsy raha raisinao amin'ny fisainana malagasy ny zavatra niseho tamin'ny sabotsiny de tena tsy afa tsy maintsy ho sala amin'iny no niseho de fa tena nijerena le izy madinika ianao de vory zalahy satria zavatra tsy fisainana manatona ny olona le izy ary mbola mila fandiniana za moa naporisika ny namanay ilaina diniana lalina teo satria zay le fampiresahana eny ka olo namana mitenderake satria lefa mba miaraka amin'ny tena nyresahany hoe dinio tsara io raiso tsara io zavatra io fa afa fipetraka io zavatra io tsika raha ohatra tsika manao hitsindalana manavanana atsika de mamerindresontsika nefa le gasy ndraindray moa nisy vazany laza taminy teo vous êtes cruel ozy parce que vous riez jaune zay ny tena marina karaha ny toejavatra misy am'izao fotoana tatoaty ihany koa reo vondrana avy any ivelany resaka zon'olombelona ny resaka ady amin'ny kolokolo voatonona ihany tsika Madagasikara zany misy fiatraika ve zay eo anivony fiarahantsika miasa amin'ireo vondrona ireo na ny mpamatsy vola ihany ko na tsika samy malagasy ihany amintsika samy malagasy ke aloha ny anomboapolizy misy olana be io zavatra io misy olana be io zavatra io satria araky ny voalazako tamin'ny teo le fomba fisainan'ny olona mihitsy no efa voadona voasaina refetotsika rehefa miteny rehefa vazany miteny de tonga de ekena masiteny lizy nefa mialatsiny nisy olona laza taminy de amantsay tsy mandeha zany fisainanao zany de lazainy ahoana mo tompokozy zavatra ny eritreretin'ny olona aty aminay mahafantatra ny zavatra ny Madagasikara lany rondo izy nandinika lazinao fa tsy mandeha izy tosatsotra za malagaso ary tsy zany mihitsy ny fipetraky ny raha de gaga le olona ataovy tsy maninona ataovy zay ataonareo fa tsy mandeha asa raha mandeha izy na tsy mandeha kaloto zay fipetraky le raha zay misy eto amitsika zany misy le aretina raiky tapisaka na zavaeto aminao mila fanasitranana io zavatra io ary io tsy vitany hoe famoahana lalàna
na fananganana rafitra tsy any izy rehefa voajoro ny constitution a vita ny fifidianana de vita ny olana efa niainantsika zany 10 taona lasa efa lasa de asaka aloha na niovana tsy niovana amin'ny fisainana amin'ny commune law zavatra hafa mifipetraka amin'ny fisainana commune law de dina ny fanarana ahoana no azon'olo reo fanaraka amin'ny dina ditinao zany fa na fisainam-bazaza efa kolotsaina samy hafa ny naonatrehana io zavatra io ny tsika tsy mieritreritra zany tsika ka amintsika samytsika mizara olana mipetraka amin'ny olona anyvelany de tsy haiko za lasy eritreritra fa ndrekoko aloha de kivy tanteraka ny maro za tsy hoe maromaro any no alenay kivy tanteraka ny maro satria ohatran'ny zay rehetra andramana ary tsy nisy tsy nandramana teto mitsika nge de mikatso foana le zavatra de anao tonga fantanina ary manina ry izy maome vola eny maome vola izy fa zao raha ampitahainao ny vola na fanampiana ampanantenaina antsika sy ny fanampiana ampanantenana ny firenena hafa dia midangana be ny mahasamy hafa azy ny tsika ambivotra kely efa mite amina totoreby itsika de velom-panontaniana hoe raha ampitahaina amin'ny tany hafa ve tsika de tena nahoana ny zao nefa rano eto mindrarahantsika tsy matoky atsika zany tsy matoky atsika zany za tsy te aza petraka amin'ny resaka psykolojika na toetsaina nanaovana le zavatra fa velom-panontaniana le izy hoe le vola ampanantenana antsika zany a dia tsy mamokatra tsy zavatra mivaingana non zavatra mivaingana teny vazaza ny fisainam-bazaza matana tsy mamokatra zany hoe tsy mampanjary le fiovana zay andrasana dina nefa rany a ny tena mbana ohatra de le resaka sosialy satria io bo fa mahantra le olona de koa moa mamaika de io ny jere fa le hoe entina iorana androsona rehefa mba mijery ray sotsany fampianarana resaka amintsika fampianarana am'izao fotoanzao ny mpampianatra amiteny an'izay zavatra zay za de lasa eritreritra mihitsy hoe inona no ampianarina eto nefa nge raha mijery anao ny fandarany mpampianarana ny programa zany ampianarina voasoratra fa tokony ampianarina dia avolenta tanteraka io zavatra ary mampampianatra mitenenako an'izany mpampianatra université amin'zany ampitahaiko amin'ny zavatra misy anyvelany fampianarana eto avolenta ny tanjona fa inona ny zavatra mandeha amin'ny tena izy faharoana karaha zany inona no ampianarina eto move ny ampianarina eto dia karazana sesika be fahatany fotsiny raha sesika be fahatany tsisy lana fampianarana ny antony de tsotra misy ny internet na mpianatra ndre mandeha tany amin'ny université anankiray zay voamega de efa fantatry ny mpianatra daholo ny zavatra hoe encyclopédika mikasika an'le loha hevitra ka raha ino no ataonao hoe mpampianatra ampianarinao mpianatra dimezany ianao tsisy lananao de eo ianao mipetraka le fanontaniana hoe tamin'ny andronay zany tam'izay nampianatra moa zay ny famalina tamin'ny mpianatra de tsy zavatra hitany amin'ny boky no ampianariko anareo satria hitanareo any amin'ny boky reo fa ny maranotsaina anareo sy ny aombiazanareo amin'ny fiainana amin'ny fehezana fahasairana ary zay zavatra tsy hitany boky zay zavatra hita ampianarana de laseritreritra le rangaty zany tamin'ny fanadinana tamin'ny andro tamin'izany ampianatra maso mitondra zay tianentina zareo amin'ny fanadinana satria tsy natao amerindesony izy fa natao eritreritra tsy saina ary zay ny fanahy mipetraka la fampianarana mamitany inona no ampianaran'ny mpianatra am'izao fotoan'izao zay olana lehibe zay zavatra hitanao zany fa rehefa mieritreritra dia am'le fomba fitaizana le fisainan'le olona no ametrahana raha isotsiny hoe resaka ray aman-dreny zao mitaraina daolo hoe tsy manaja ray aman-dreny tsony migasy teo matsasy hoe ka raha ray aman-dreny tsy ahitany hoe fandrosoana na irosona sy iorana de aloha sala fomba hoe razana tsy taka aloha mifoazina am'rolo mangazo nefa ray aman-dreny hafa ny tadiavina am'izao fotoan'izao fa tsy ray aman-dreny mitaky valobe ray aman-dreny ahatsangany ary le zasa ny tadiavina ary zay ny fampianarana tadiavina antsika ka rehefa tena mijery ohatra hoe fampianarana ho an'ny rehetra anaty sy aratin'iriny sekoly tsy velazany zany nge zavatra goavany zany tsy mieritreritra n'zany eto amitsika resaka mitenenina fa tsy eo le zavatra ka zay ny mahatonga an'le resaka an'le raharaha faharoan zany azadiniko fa milafy ny iraisam-pirenena dia eo koa moa misy resaka varotro sy resaka sary sy endrika ilay ny fikambany raisam-pirenena de eo ny any zareo tsy maintsy manao izy tsy aniliana azy aty ivelany ny antony de voalohany ndraiky aloha te iso izy fa manao zavatra raha izay ary faharombanakaraka zany mba te hanana anjara ny fanjakana rehefa atry zay velatra sy misokatra ny olona rehetrrehetra zany hoe fa mandria toerana koa zany zavatra miseo
ma ilainy zay zavatra satria ohatra ray zao ny tany Zimbabwe tadidiko tsara tany Zimbabwe rehefa nyiboka tantera rehefa voniny akivy tanteraka le firenena dia tany amin'ny broi raisam-pirenena momba ny asa no miditra nazahoana ny karakara ny famoahana ny tany amin'ny Zimbabwe tamin'ny fahazaraina zay natrehana de rehefa tena nataony ny forosoana tamin'ny fanasitranana ny aretina zao zay de afaka rotaona zareo de hita midao tafaverina izy enikady izy embonahatra tamin'ny fiainana zany hoe tsy araky ny fomba fisainana nahazatra ny tonana le raha fa tonga de tonga ny verina tsy kelikely le mpamatsony satria tadiavina hoe aiza no ahitana n'ity zavatra ity ka aza ampifandraisina resaka zon'olombelona moa teneninao amin'ny lafiny resam-pirenena ny tena atahorana amin'ny resaka zon'olombelona dia tsy azonao sarana amin'ny resaka fandriampahalemana sy filaminana iraisam-pirenena sy eto tany ny resaka fanajana zon'olombelona fanajana zon'olombelona tsy resaka lalàna io fa resaka kolotsaina sy fahaiza-miaina ary kolotsaina sy fahaiza-miaina miantokina sy mifaka ary mifototra amin'ny asiny olombelona teizaina zany ny olona tsirairay sy ny daolobe hanaja ny asiny olona tsirairay rehefa tsy ajainao zay asiny olona tsirairay zay a de miomana ianao fa ikirotana ny tany ka marina fa hoe marary manahirana ny enjehan'ny olona sy ampangain'ny olona hoe mpanitsakitsaka ny zon'olombelona ianao fa tokony mba eritreritra koa ianao hoe mitombona ve a zany zavatra any za tsy aka ohatra satria diso fantatritsika atsaina daolo hoe hinavy no ohatra tonga eto an-tsaina mikasika n'ity zavatra ity satria na ny olona na ny fananana zany na ny asany takindolo ny fanajana zany rehetrarehetra zany amin'ny asiny zavatra iny de fantanina mipetraka koa ho an'ireny fikambanana iraisam-pirenena hoe ahoana ny anampiana ny ny tany anankiray ary amin'ny teny hoe tany anankiray ianao sady mpitondra no anina hoe ahoana no anatariana ny olo reo iotra mba hanaja ny asiny tsirairay sy fanaja ny olona amin'ny asina nana ny antany sy ny akila ka soiana azy ianao fa misehatra iraisam-pirenena azahoana fanazavana satria nyirina fotsiny fanazavana any tonga midina aty zay ny zavatra voalohany a faharoa tolo le fanontaniana apetraka hoe manome vola ny olona io a de aloha mapetraka mazavatsara mihitsy ny mangarahara ary mangarahara tsy hoe zao hoe milaza ny fanjakana fa nisy an'izao sy zao tsy zay tiako lazay mangarahara amin'ny alalany fampitahana amin'ny zavatra misy zavatra tokony hita no ampitahina ary eo ny zavatra misy a tokony azahoana mamakafaka ary eo no mipetraka ny fahafahana amin'ny saina sy mandinika ary ny fahalalà amin'ny serasera satria tsy de isa afaky hierina hoe herina hoe manany marina sy manany rany fotsiny am'ty ary amin'ny resaka vola resam-pirenena eo no mipetraka ny raha satria ny mpanome matetika de mitaky ho fantatry ny olona ohatra hoe zao no nanomenay zao no nanovana ny vola nomenay ary io moa zavatra nisy tantaran'olona anankiray nandehony izy tamin'ny tany anankiray zay tsy tononiko nandeha nanontaniana ny mpitondra hoe aiza moa nale an'le vola de ozy le olona tsy azo loha mihitsy fipetraky ny resaka aty de aozy le ka vola io misy inona ny vola ona ny vola olona tsy mahay mamaky teny tsy mahay manoratra ny olona ty ozy ka ina no antaninao an'zay hoe livre comptable zay ny zavatra mipetraka de no azagaga ianao raha ohatra le olona tafotoana de satry moa iresaka aminao foana professeur fa nahitana sy nalalana resaka marobe ny fidinidinika nataontsika teto isorana anao ny vahiny teto amin'ny fandarana ambarao tam'izao androany zao ianao no isorana naharitra ny vazavaza sy ny resadresaka asa tsy fantatro na mamokatra ny hevitra zany na tsy amokatra fa ty nanontanianao moa le hevitra ka engany mba anokatra koa ny sainy mpiaino e zay ny tadiavina tariana an'le mpiaino mba heritreritra sy andinika koa sotra tompoko mametraka ny mandrapitafa manaraka andray ary ny fandarana ambarao veloma tompoko